ao anatin'ny fandehanana any ivelany mofo dia ilaina ny passeport. Nanome fanazavana mahakasika ny fandaminana eny anivon'ny sampana mikarakara izay passeport izay indrindra raha moa ireo tompona andraikitra momba izany androany Tetsy Anosy efa misy araky nambaran'izy ireo ny olona izay isan'ireo voasikazo olahatra-pahamehana ary tsy tokony atahorana ny fisian'ny kolikoly fa efa manara-maso izany ny polisy. Fanadihadiana entiny rotsirakotina iray no amin'ny sariny Stéphane Zafimandemy. Antota taratasy entana namboarana ny passeport mandidina ny 700 eo isan'andro ny karakaraina ny anivon'ny sampana momba izany aty amin'ny ministeran'ny filaminana anatiny Anosy. Mbola miampy ihany koa ireo marary izay mila manamboatra passeport maika izay miisa eo amin'ny 700 eo izy ireo. Maro ireo dingana izay tsy maintsy lalomana rehefa mikarakara ny passeport ary mety mandany fotoana maromaro ihany koa rehefa anatanteraka izany ka izay no mahatonga ireo olona sasantsasany mimenomenona rehefa misy ny olona izay lasa laharam-pahamehana. Ny olana sedrainay zany dia ny mety amintsika matsy ny zavatra dia tsy maintsy verifiena sur place. Raha misy hoe copie ohatra zao ohatra mampiay ahy satria ohatra ianao zao dia tonga eto amiko ianao dia milazanao hoe 21 ans ohatra ny hafahafa ihany sao dia mba tsy anao ary ty dia ina nefa ny verification ny karapanondronao sy le copine tsy maintsy sur place. Dia manjary miandry le fiara-miasa zany mandefa message indray zay makany amin'le na mandefa mail any amin'le service de police akaiky an'le toerana dia verifiena iny zay vao mivena makatia dia zay zany anisan'ny olana be zany no zay fanaovana verification zay. Ohatra zao misy certificat de nationalité malagasy tonga zany mampiay anay dia alefa any amin'le toerana dia verifiena amin'le tribunal any zay vao miverina zay vao atota le zay distance zay zany zay distance na amina lieu sy traitement zay zany dia zay no matetika no mampanirana. Raha araky ny fanazavana voaray mahakasika ny fikarakarana ny passeport dia maharitra iray andro eo ny fahavitan'izany raha toa ka vita ara-dalàna avokoa ny fanamarinana rehetra. Enin'alina ariary no vola aloha amin'ny fanamboarana ny passeport ary tsy tokony hisy ny mpanera hoy ny nambaran'ireo tompona andraikitra fa raha misy izany dia tokony ampilaza ireo manam-pahefana avy hatrany ireo izay sendra azy. Amin'ny volana septambra izao moa dia hiova avokoa ireo passeport biometrika ka ho lasa elektrônika indray no miasa. Mbola manan-kera araka izany hatramin'ny desambra 2024 ireo passeport biometrika.